fanarana na ny fety firahavavona fitoerana amin'ny trano Ratsakazo alohan'ny elantsika eto amin'ny toerana ity nefa dia mila omenanao ny vokatsoa tokony ho raisinao tamin'ny fitandremana ny fety fitoerana amin'ny trano Ratsakazo dia tsy inona izany fa ny tombo-kasehan'Andriamanitra avy indrindra satria ao anatin'ny fitandremana ny fety fitoerana amin'ny trano Ratsakazo dia misy ny tombo-kase mampiavaka atsika amin'ny olona rehetra dia rehefa voray anao izay tombo-kase zao azo antoka zany ny hoavinao fa na inona na inona loza mety hitranga eto amin'ity firenena ity dia enao isy fiarovana manomboka amin'ny lay antitra ny vavy antitra trany amin'ny zaza kely mbola minono dia isy fiarovana avy amin'Andriamanitra amen ka tsy netiketina foana taty enao fa nitondrananao aty hiarovana ny fanahinao mandrakizay ka raha hoavy zany ny Armagedona dia engany enao mba tsy hotratran'izany fa voavitra manokana mihitsy hiala amin'izany Armagedona izany amen inan'izany ve ny aneriana any tenenao akaikinao mila mandositra n'izany Armagedona izany tsika dia tenenao izay soa ihany ianao fa nitandrina ny fety fitoerana amin'ny trano Ratsakazo amen raisoarany baibolinao dia hojerevantsika any amin'ny bokin'ny Zakaria toko fa 17 manomboka ny 17 Zakaria toko fa 17 manomboka ny 17 Zakaria zany avy any amin'ny Matthieu ianao dia mihemotra makao amin'ny Malakia dia avy eo makao amin'ny Zakaria Zakaria toko fa 17 manomboka ny 17 rehefa hitatsika zany dia irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ny soramandry ambony isa 2:3 ny anadiovana ny Israely sy ny voninahiny any am-parany 17 mifoaza ry sabatra amely ny mpiandroko sy ny lehilahy namako o Jehovah tompony maro asio ny mpiandry dia hiahaka ny ondry ary amerina ny tanako ho amin'ny madinika aho ary amin'ny tany rehetra o Jehovah ny andro tokony dia aringana ho faty aho fa ny apatelo ny sisa no avela ao kosa ary hoentiko miditra amin'ny afo ny apatelony ary arendrika toy ny fandrendrika vola fotsy izy ary izako toetra toy ny fizatoetra volamena izy iantso ny anarako izy ary izao amaly azy izao anao hoe oniko izy ary izy anao hoe Jehovah no Andriamanitra indro isy andro ny Jehovah ho avy maninona tsara hony indro isy andro ny Jehovah ho avy ka ny baba aminao ho zaraina ao ampovoanao ary angoniko ny jentilisa rehetra mely any Jerosalema dia ho afaka ny tanàna ka horobaina ny trano ho savihina ny vehivavy ary ny atsasaky ny tanàna dia ho lasako ho baba fa ny vahoaka sisa tsy dia ho fongorana avokoa amin'ny tanàna dia ivoaka Jehovah hiady amin'ireny jentilisa ireny tahaka ny famelony amin'ny andro fiadiana ary amin'izany andro izany ny tongony hijoro eo an-tendrombohitra olivo izay eo atsinana ny tarifony Jerosalema ary ny tendrombohitra olivo hitresaka eo ampovoany hiantsinanana sy hankandrefana ary isy loasa lehibe ary ny atsasaky ny tendrombohitra ifindra hianavaratra fa ny atsasany kosa hianatsimo dia andositra ho any amin'ny loasan'ny tendrombohitra nareo fa hipakatrany azela ny loasan'ny tendrombohitra eny andositra nareo tahaka ny nampisirana ny horohorontany tamin'ny andro nosy hipanjakany Joda ary ho avy Jehovah Andriamanitra mba amin'ny masina rehetra momba azy ary amin'izany andro izany dia tsy hisy mazava ary ireo mamirapiratra tsy hisy eo intsony fa hisy andro iray izay fantatry Jehovah tsy andro na alina nefa raha hariva ny andro dia hisy mazava ary amin'izany andro izany dia hisy rano velona hivoaka avy any Jerosalema ka ny atsasany akany amin'ny ranomasina tsinanana ary ny atsasany akany amin'ny ranomasina ndrefana na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina dia samy isiny zany ary Jehovah ho mpanjaka ny tany rehetra amin'izany andro izany dia ny iray no Jehovah sady iray no anarany ho tonga tahaka ny tany ay ny tany rehetra hatrany gebaka hatrany rimona ao atsimon'ny Jerosalema ary asanatra sy honenana ao amin'ny fitoerana izy hatramin'ny vavadin'ny Benjamina ka hatreo amin'ny vavady voalohany
hatramin'ny vavady anjorony ary hatramin'ny tilikampo ananela ka hatramin'ireo famiazam-boaloboky ny mpanjaka dia isy mponina any ary tsisy ozina intsony fa Jerosalema andro fehizay. Ary izao no retiny mandringana amelezan'i Jehovah ny firenena rehetra zay efa nanafika ny Jerosalema, ataony mialevina pitsanganana ny nofony ary alevina ao amin'ny toerany masony ary ny lelany koa alevina ao ambavany. Ary amin'izany andro izany dia isy fifanartahana lehibe avy amin'ny Jehovah ao aminy ary ifampiazo tanana izy sady samy anangan-tanana ifamely ary ny Joda koa amely an'i Jerosalema ary hovorinana reny ny firenena manodidina rehetra dia volamena sy volafotsy sy fitafiana betsaka ary ho toy izany koa ny arety mandringana amely ny soavaly sy ny apondra sy ny rameva sy ny boriky mba amin'ny biby fiompy rehetra izay ao amin'ireny toby ireny. Eny ho taka izany arety mandringana izany ihany. Ary ny sisa rehetra amin'ny jentilisa rehetra izay niakatra namely an'i Jerosalema dia hiakatra isa taona ihany koa keo anatrihan'ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro sy hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo. Ary na iza amin'ny firenena samihafa amin'ny tany no tsy hiakatra ho an'i Jerosalema ihany koa keo anatrihan'ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro dia tsy mba hisy ranonorana mivatravatrany aminy. Fa raha ny firenena Egypta tsy mba miakatra ka tsy tonga dia tsy hisy koa any aminy sady tonga ny arety mandringana zay ameliny Jehovah ny firenena tsy miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo. Izany no fampijaliana ny Egypta sy fampijaliana ny firenena rehetra. Ny fampijaliana n'inona hony? Ny firenena rehetra izay tsy miakatra hitandrina ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo. Amin'izany andro izany dia isy ao amin'ny famohamandro tsoavaly manao hoe amasinina ho an'i Jehovah. Ary ny vilany ao an-tranon'i Jehovah ho tahaka ny lovia famafazana eo anoloan'ny altara. Eny ny vilany rehetra ny Jerosalema sy Joda dia ho amasinina ho an'i Jehovah tompony maro ary zay rehetra mamono zavatra tao fanatitra dia ho avy aka amin'ireny ka ahandro aminy. Ary amin'izany andro izany dia tsisy kananita intsony ao an-tranon'i Jehovah tompony maro. Amen. Asiteka mafan Jesosy. Ny soramandreny ambony dia milaza hoe ny anadiovana ny Israely sy ny voninany any aparany. Eto zany tsika dia miresaka makasika ny andro farany. Resaka n'inona tsika hoe andro farany. Raha ny bokin'ny Timoty faharoa dia milaza hoe any aparany any dia isinao izy isy andro mahory. Raha vao resaka hoe andro farany ny resahany tsisy zavatra manjary any, zavatra mampijaly no hita ao anatin'izany hoe andro farany zany. Ny fiainantsika zanak'olombelona izay tsy manompo an'Andriamanitra indrindraindrindra miamizotra makany amin'ny faharatsiana ny fiainany. Fa rehefa tonga kosa ny andro farany, ny olona azo antoka fa hiditra ny lanitra dia voalazan'ny Baiboly hoe izay masina miamasina trano, izay marina aoka nina trano izy iamarina trano. Zany hoe ny toetra ny olona andovan'ny lanitra amin'izao vaninandro farany zao tsy mihevitra izy amin'ny fahamarinana, tsy mihevitra izy amin'ny fahamasinana, fa vao miame maninona foana izy miamasina miamarina. Zay namataranao fa voasoratra amin'ny boky ny fiainana menaranao ary tafiditra ao anatin'ny lisitry ny olona ho vonjeny ianao. Dia samy mandinika ny tenantsika zany sika. Manao ahoana izy ao? Mandroso samy hemotra, miamoroso amin'ny fahamasinana samy hemotra, miamoroso amin'ny fahamarinana samy hemotra. Fa ny amataranao fa andovan'ny lanitra ianao ary tsy misy sakatsakana mihitsy miamoroso makany amin'ny fahamarinana sy fahamasinana ianao. Ohatra antsika zao maro mbola tsy nitanana ny fety fitoerana amin'ny trano ratsakazo, io ianao fa mitandriny mandroso zany samy hemotra, mendrika ny andovan'ny lanitra zany. Amen. Nentsika tsy fitahiny ety ambonin'ny tany fotsiny tadiaviny, fa raha miala eto dia andovan'ny fiainana mandrakizay ary zany ny tena antony ivavahantsika. Amen. Satria ozy izy Paoly apôstôly hoe raha ny areny ety ambonin'ny tany fotsiny tadiavinao dia maty antoka ianao. Fa tsy zany ihany ny antsika fa ny fiainan-danitra mihitsy raha miala eto. Zay no mahatonga antsika hoe mila miazakazaka ny fanatanterahana amin'ny fahamarinana. Soa ihany ianao fa nahatanteraka ny fety fitoerana amin'ny trano ratsakazo. Halleluja. Jereo tsara ny voalazan'ny Baiboly. Mifoaza ary sabatra ozy izy
amelon'ny mpiandroko sy ny lehilahy namako zavatra efa tanteraka zany a raha ny toe zava-misy eto amin'ny fiainantsika aloha ny resahana manerana n'izao tontolo zao ohatra aloha miresaka n'ity le aretiny ity tsika tsy ny olona tsy mivavaka ihany ny naripaka io aretiny io fa hatramin'iza ihany koa ripaka misy olona mivavaka ripaka ary ny tena mampalahelo misy mpiandry mihitsy maninona ripaka maty mifoaza ary sabatra ozy izy amelon'ny mpiandry sy ninona ozy izy sy ny lehilahy namako misy olona maromaro zany ripaka na tsy tamin'ity aretiny ity ihany ary fa ny amin'ny loza mety mbola ho avy satria amin'izany fotoana zany dia maro no diso fanantenana fa eritreretin'izy ireo fa ny fidirana any am-piangonana fotsiny ny atao hoe mivavaka andovana ny lanitra ampiarovana azy amin'ny loza rehetra nefa za miteny aminao fa tsia fa ny fitandremana ny fety sy ny lalàna tahaka izao no antoka ho an'ny fanahintsika fa ho voaharotsika ny amin'ny loza mety hitranga rehetra dia jereo tsara ny fandehany tantara ozy izy lazain'ny baiboly asio ny mpandry dia hiaka ny ondry ary amerina ny tanako amin'ny madinika ho Jehova ary amin'ny tany rehetra ho Jehova ny andro tokony dia aringana ho faty tanteraka zany sa tsy tanteraka raha mijery ny any ivelany tany zao tsika za efa nahita vidéo anankiray tao anatin'ireny aretiny reny fa ny olona ripadripaka mandeha ny andalana dia mienjenjery eny andalana fotsiny dia misy ny sasany tsy hitany tsony zay asiana ny fatiny ny avany dia batainy dia atsipony eny amin'ny dabapako eny amin'ny dabapako ny atsipsisy satria ohatrany reniny reny miripaka daholo ny olona tsy hitany fanjakana tsony zay atao manafatra n'ireny le camion be le mpitondra fako reny dia afantatra ao anatin'io le fatin'olona be dia be dia tsy misy fandevenana hita manina zany tsony fa toa dia mandavaka lavaka anankiray iraisany hitanao le benina be reny tsy le benina be araka ny feritretantsika fa le camion zany a miainga ohatr'izao le fitoerany tsisy toerana asiana olona maty intsony fa tototra tanteraka mihitsy mifangaro ao mpivavaka sy ny tsy mpivavaka satria manantena izy fa rehefa mba mivavaka fotsiny dia isy fiarovana izy nefa tsia fa za kosa milaza fa ianao manana tombony amin'izao fitandremana ny fahamarinana izao za mbola mampirisika anao hatrany hoe ninina fahamarinana mbola hotoriana aminao manaova foana viverinaina manatanteraka amin'izany satria hoazavaintsika eo rehefa avy eo hoe inona ny fiatraikany ny amin'ny fitandremana an'izany hoe fety fitoerana amin'ny trano ratsakazo zany fa eto aloha dia maro ny naringany Jehova maro ny ripaka tao anatin'ny loza ary tsy io ihany ny loza da zao ny akaikinao tsy ny aretiny iny ihany ny loza fa ny tantara dia mbola mitoy ny tantara satria memiditra makany amin'ny vaninandro farantsika iny coronavirus iny a raha mamadika tsara ny baiboly ny bokon'ny apokalypsy ianao a dia iny le aretina hoe fanaintenina mandritry ny 4 volana 5 volana zay tsatrany rehetra manaintena mandritry ny 5 volana zay maty mo maty fa zay hidiran'le aretina dia miaina tao anatin'ny fanaintena mandritry ny 4 volana daholo na ny tsy marary aloha mikaikaiky amin'iny satria nahoany very asy tratran'ny fahitiny société dia avoakany daholo ny mpiasa rehetra tsisy volandoavana karamatsony jaly daholo ny olona nandritry ny 5 volana kaikaika daholo tombo-kase nefa iny mbola le tombo-kase fotsiny iny nivahana iny misy tombo-kase 7 ny anankeny navahana misy loza be dehibe mitranga rehefa le tombo-kase faha-7 amin'izay nivahana mbola misy trompetra 7 koa tsofony dia mbola loza be dehibe mifanesesy ary ao anatin'izany loza zany hono voalazan'ny baiboly hoe maro ny olona hitady fahafatesany fa tsy hahita mihitsy hiteny amin'ny tendrombohitra hoe mienjera amina ry tendrombohitra fa tsy zakana intsony ny loza fa tsy mety mienjera le tendrombohitra tady fahafatesana ny olona fa tsy mety mahita zay zany mila hitandremantsika mivaninandro farany tsy tokony emorana fa ny famantarana ny fiavin'ny tompony da zay ny tesalonanina dia hoe isy fiamorana ny aparany any tsy namany zay miembotsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra ny fiainana makany amin'ny farany fa ianao tsy mahazo miembotra fa miamoroso amin'ny fahamarinana foana
Zany ny fiarovana mafy anao sy mihemotra amin'ny fahamarinana. Dia nio foana ny ara-pananao isan'andro isan'andro hoe za ty mba mihemotra samy amandroso. Dia nio hatrany amin'ny kely indrindra manahoana ny herim-bavaka ao mihemotra samy roso. Samy mandiny tenitsika rehetrarehetra. Manahoana ny fahamasinanao mihemotra samy amin'ny roso. Manahoana ny fahamarinanao mihemotra samy amin'ny roso. Mba antanio kely an'izany eo akaikinao sady mitsikitsiky ianao manahoana hoany miamoroso possible be miamorosoko zao kosa ny ataotsika enga le tsy hemotra trano farany ianao dia mba ho tahaka an'le trano miorony ambony vatolampy na dia tonga ara ny tafio-drivotra tsy magosogosy mandrakizay fa amin'ny fifaliana no tsenan'ny tomponao eny amin'ny raha hoany lanitra. Dia ho Jesosy amin'izany fotoana izany hoe nanana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teniko midira ny fifalian'ny tomponao. Alleluia. Hitan'i Jesosy reny fiaretatsika reny ianao mikely ena fatratra. Eto zao ny baiboly dia miteny hoe ny apatelonozy izy dia ataoko inao Jehova ho alefako any anaty afo ho ataon'inony ho zahana toetra. Vao nanomboka anapa-kevitsika andeha hanatanteraka an'ity fety fitoerana amin'ny trano ratsakazo ity dia tsaroko io teny io tonga dia tsaroko avy hatrany io satria zao ao anatin'ny fihiboantsika inona lalàna amin'ny fe tsy mahazo mihoatra ny firy 50. Azonareo tsara le izy le ratsakazo nefa tsy maintsy ratsakazo mihitsy nipetrahany zay zany le izy. Dia tratrana fizahan-toetra amin'izay ny akamaroan'ny kristianina indrindrandrindra ny kristianina miara-mivavaka satria tsika ny tena mahalala an'le izy androso sa hemotra andeha hitandrina fety fitoerana amin'ny trano ratsakazo sa tsy hemotra sa tsy andeha ny lalàna nefa dia ahoana lalàna mipetraka hoe tsy mahazo mamory mihoatra ny 50. Andriamanitra nefa nanome lalàna hoe misokatra ny lalana makany atsinanana. Azonao tsara le izy dia inona amin'izay mipetraka amin'izay fizahan-toetra sa tsy fizahan-toetra misy fizahan-toetra andeha hanatanteraka dia raha tratrany dia ahoana tsy andeha Andriamanitra nefa tia nanokatra lalana. Azonao tsara le izy mafy le mitondra fiangonana nandray fanapahan-kevitra amin'izay raha ny mpaminany hoe andao iroso betsaka ny nanondrany nanina hoe ratratra defa mialy zay ozy izy zareo mafy indrely izy mafy fa mokon-do fotsiny nandehanana ty io. Azonareo tsara le fizahan-toetra raha tsy nandelina zao tsika dia ahoana taty zao nisy naninona akory zao teo nisy polisy tonga ve teo tam'maly ary zay dia anao batisa misy polisy atsambany ato zay mirantiranty ohatr'ireny olona be dia be oty jereva an'le polisy fotsiny tsy miteny le polisy ao ambany eo misy gendarme ao ambany eo izy mipetraka amin'ireo trano be reo maniny izy tsy miakatra ty fa mijery toetratsika Andriamanitra hoe io arany sokafako le lalana dia ahoana androso sa tsy androso so ihany ianao fa nandroso tenena akaikinao so ihany ianao fa nandroso. Alleluia. Alleluia. Efa fitiavan'Andriamanitra antsika zany satria io fety farany tandremantsika dia ho feno ny tomboka se fito n'Andriamanitra omena atsika dia tsy tian'Andriamanitra ianao tsy ahazo an'le tomboka se farany mahafeno ny fepetra dia nisokafany lalana makaty atsinanana ohatrany tsy mampilaka izy zany hoe fa maninona ny aty atsinanana ihany ny sokafany mantana ino akaikinao fa maninona ny taty atsinanana ihany ny sokafany fa dia inona loatra tsika io anatrehan'Andriamanitra zay vao tanteraka lazay ny baiboly hoe malala ery masika ianao Jehova dia voninahitra sady manana ny maizy anao eo anatrehan'Andriamanitra ianao notsongainy tao anatin'ny maro nanokafa ny lalana manokana mihitsy ary tsy nampiakariny fre.
Alleluia! Mahafinaritra be miaraka amin'Andriamanitra. Hitanareo ohatry zany lesona be zany. Za zao dia tena nandray lesona be mihitsy amin'izany. Hoe aika izany tsika rehefa vonona hijoro dia manampy Andriamanitra. Fa le mataotahotra, le mataotahotra, le mataotahotra tsy havitana zavatra io. Azonareo tsara lizy. Ny fahendrena maha-olombelona fahadalana anatrehan'Andriamanitra. Marina be ny fahendrena maha-olombelona hoe aleo manaja ny lalàna. Fa aleo mijanona. Fa raha tratrany dia mahita raharaha. Zay le amin'ny maha-olombelona. Fa fahadalana nefa zany eo anatrehan'Andriamanitra. Satria ny Andriamanitra mila tanteraka ny azy ny fahamarinana na ahoana na ahoana. Azonareo tsara lizy. Tsy izan-toetra be iny. Fa isorana an'Andriamanitra rehetra fa afaka nitandrina an'izao. Dia mitoy ihany ny tantara. Isy andron'ny Jehova ozy izy lazain'ny Baiboly. Eo amin'izay le izy. Isy inona hoe? Raha vao miresaka hoe andron'ny Jehova zany tsika, ho avy izy zay andeha hiady amin'ny olona ety ambonin'ny tany. Nomeny fotoana malalaka ny olona rehetrarehetra hanitsiny ny diany, hanovan'ny toetrany, hanovan'ny fiainany ray manontolo mihitsy, hanamasina ny tena tsara, andehanany amin'ny fahamarinana, hamenona ny fepetra rehetra. Nomeny fotoana malalaka. Fa amin'izay fotoana ny andron'ny Jehova zay kosa, ho an'izay tsy mahay manararoatra ny vanin'andro mbola milamina tahaka izao, dia mahita raharaha izy amin'izany fotoana izany. Satria hoy ny voalazan'ny Baiboly, tsy hisy fahazavana intsony fa ny fahazavana rehetra iraraka daholo. Amin'ny atoandro zany inona ny manazava amin'ny atoandro? Aiza ny manazava amin'ny atoandro e? Inona ny manazava amin'ny atoandro? Ny masoandro. Inona ny manazava amin'ny alina? Reny volana sy ny kitany reny. Reny zany amin'izany fotoana izany dia aninona daholo? Tsy hamoaka hazavana intsony. Dia iraparapa daholo amin'izay ny olona amin'izany fotoana izany. Tsy hitany intsony izay lalakombany na ny fiangonana andehanana hivavaka raha tsy hita. Fa dia tafajanona eo amin'ny toerana misy azy iny dia eo todika, tsapatsapa. Aiza ny lalakombany? Iny anie mba tsotratra an'izany ianao. Fa zany ny zavatra mahazo ny olona amin'izany vanim-potoana izany. Mafy be ny andron'ny Jehova e. Mafy be.